manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fampianarana Baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalypsy. Ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina. Amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany, izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, ny raina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, fandarana manokana izay tontosaina sy atolotry ny pasteur Randiary Malala Heritina Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Manasantsika rehetra tompoko dia ho ampitombona ho amintsika tokoa reny fahasoavan'Andriamanitra arantsika sy Jesosy Kristy tompo. Tafaradalantsika eto amin'ity fahitalavitra sy onjabeo ity ary dia nonanay an'izany fahasoavan'Andriamanitra zany ho anao ato anatin'ny tokantrano. Ary dia miarabana ihany koa ny tenako pasteur izay anatanteraka ihany koa ny fandarana ity. Manonona ny fiadanana tompona pasteur Tovy dia miarabantsika menakavy ato tokantrano tompoko. Miroso hatramintsika ao anatin'ny fianarana ny Baiboly Deoteronomia toko faha 9 tsika na hoe famerena teny. Zay no resantsika amin'ity andro anio ity mialohan'ny amakinan'ny tenin'Andriamanitra nefa dia tsara raha toka hivavaka tsika mba hivavaka ho anao zay ty ampiandohana raha toka misy aretina eo amin'ny vatatenanao faritra mivonto na manaitaina ametro tanana fa hositrany zany. Raha toka misy zanaka na mety eo anatin'ny tsy fahasalamana na tratran'ny tazo dia hoentina mbavaka ihany koa dia hositrany zany satria tadiditsika tsara ao anatin'ny Baiboly Jesosy Kristy tompo dia nanasitrana ny tazo tamin'ny alalan'ny nisy fotoana ny rafozam-bavin'ny Petera narariny tazo dia nohositraniny. Raha misy olana manokana dia ny tenin'ny tompo rato ihany koa dia efa nyteny manao hoe mankanesa ty amiko anao rehetra miasa fatratra sy mavesatra entana fa izany ho anomenareo fitsarana dia isy fitsarana ny omen'Andriamanitra atsika izany. Vavaka tsika tompoko raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo midera sy manome voninahitra anao zahay, mbola afaka manana ny jarany amin'ny fitoriana ny teninao tahaka an'izao. Ny Baiboly dia milaza Andriamanitra fa tsy ny mofy ihany tokoa ny veloman'ny olona fa miteny rehetra izay laoko ny vavan'Andriamanitra. Mandefa miteninao ianao dia manasitrana ny aretina rehetra. Misy amin'ireto olona atao anatin'ny tokantrano reto ao anatina tsy fahasalamana, misy aretina mitsimoka sy tsimoka aretina maro isan-karazany, misy fanaintainana na fivitosana na aretina mikiky miandalana izay mitady animba ny fony, animba ny saina, animba ny fanahany ary animba ny masony sy animba ny tova ao anatiny ao. Kanefa androany Jesosy ao anatin'ity fotoana ity zany teninao zany sy zao vavaka atao zao dia manasitrana n'ity olona ao anatin'ny tsy fahasalamana ity, manasitrana ianao Jesosy. Didiko ny loharanona retina rehetra miala amin'ny anaran'i Jesosy, didiko ny fanaintainana rehetra hitsahatra amin'ny anaran'i Jesosy. Potehiko ny asan'ny devoly hiala, ravako ny asan'ny satana hivoaka miala amin'ny anaran'i Jesosy. Mandidy ianao hiala amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy velona sy manan-kery avy Nazareta. Sitrana ianao ao anatin'ny fanambarana n'ity Deoteronomia toko faha 12 ity dia angatahako ihany koa ny fananao masina ry Andriamanitra tompo mba hiteny aminay eto anazava ny fosiny sain'ny mpiainy tsiraray avy ny mpijery tsiraray avy ny teny tahaka an'izao moa tompo dia tsy efa ny fahendrena maha-olombelona fa ny fanazavana dia avy amin'ny alalan'ny fanahy masina zay efa irahanao eto. Mino an'izany zay dia izotra amin'ny fahamarinana sy araka ny teninao tokoa ny fanambarana ny afatreto amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Amen. Deoteronomia toko faha 9 tsika pasteur ovakeko ny teny izy ray manontolo dia avy eo tsika miroso ao anatin'izay fanazavana izay. Ny andinin'ny voalohany avy hatrany ny soramandro moa dia hoe ny amin'ny andro firavoravoana telo dia ny Paska, ny Pentecoste, ny taberna kely. Tandremo ny volana biba ka ataovy ny Paska Jehovah Andriamanitra ao, fa tamin'ny volana biba nitondran'i Jehovah Andriamanitra ao anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta tamin'ny alina. Ary vonoy ny Paska Jehovah Andriamanitra ao dia ondry amanosy somby eo amin'ny tany izay hofidian'i Jehovah amin'ny toerany anarany.
aza ny mofo masirasira no hoaninao aminy afotona no hinananao mofo tsy misy masirasira dia mofo pahorina fa tampoka ny nivoanao avy tany amin'ny tany Egypta mba ho tsarovanao amin'ny andro rehetra iainanao ny andro izay nivoanao avy tany amin'ny tany Egypta ary eo ka tsy hisy masirasira eo aminao ao anatin'ny faritaninao rehetra afotona ary eo ka tsy hisy hitoetra amin'ny lokala ny enan'ny fanatitra izay novinonao tamin'ny arivan'ny andro voalohany tsy hisy azonao amin'nonda ny pasika ny tanànanao rehetra izay omeny Jehovahandriamanitra ao anao fa eo amin'ny fitoerana izay hovidiny Jehovahandriamanitra ao amin'ny fitoerany anarany no hamononao azy rehefa hariva tokony maty masoandro dia tahaka ilay nivoanao avy tany Egypta ary atsatsy ho amin'ny afo izy ka ano eo amin'ny tany izay hovidiny Jehovahandriamanitra ao ary miverena noho ny maraina ka mody any amin'ny lainao enemanao no hinananao mofo tsy misy masirasira fa ny andro fafito dia fara fivoriana ho an'i Jehovahandriamanitra ao ka tsy hisy anao raharaha ianao amin'izany herinandro fito no isainao anao hatramin'ny andro iandohan'ny fijinjam-bary no ansosanao azy ary mitandray mandro firavoravona manarakaraka ireo herinandro ho an'i Jehovahandriamanitra ao ka manatera fanatsitrapo izay omenao araka izay hitain'i Jehovahandriamanitra ao anao ary mifalia eo anatrehan'i Jehovahandriamanitra ao ianao sy ny zanakao lahy sy ny zanakao vavy ny ankizilahinao ny ankizivavinao ny levita izay ao an-tanànanao mba amin'ny vaheny sy ny kamboty ary mitondra tena izay eo aminao dia eo amin'ny tany izay hovidiny Jehovahandriamanitra ao ampitoerany ny anarany ary tsarovy fa andevy tany Egypta ianao ko atandremo sy arao ireo didy ireo tandremo afotona ny andro firavoravona fitoerana amin'ny trano ratsakazo rehefa nangoninao ny avy amin'ny famolona sy ny famiazanao ary mifalia amin'ny andro firavoravona ianao sy ny zanakao lahy sy ny zanakao vavy sy ny ankizilahinao sy ny ankizivavinao ary ny levita mba amin'ny vahiny sy ny kamboty ary mipitondra tena izay eo an-tanànanao afotona no hitandremanao andro firavoravona ho an'i Jehovahandriamanitra ao eo amin'ny tany izay hovidiny Jehovahandriamanitra ao satria hitahanao Jehova Andriamanitra ao amin'ny vokatra ao rehetra sy ny asan'ny taninao rehetra ka dia hifaly tokoa ianao intelo isan-keritaona ny lehilahy rehetra aminao no iseho eo anatrehan'i Jehovahandriamanitra ao eo amin'ny tany izay hovidiny dia eo amin'ny andro firavoravona fihinanana mofo tsy misy masirasira sy ny andro firavoravona manarakaraka ireo herinandro ary ny andro firavoravona fitoerana amin'ny trano ratsakazo ary eo ka tsy sisy eo foana tsy mitondra fanatitra eo anatrehan'i Jehova fa oka samy anatitra izay zakany avy araka ny fitahin'i Jehovahandriamanitra ao izay omeny anao mifidiana mpitsara sy mpifeo anao eo an-tanànanao rehetra izay omeny Jehovahandriamanitra ao anao araka ny firenenao dia tsara ny olona amin'ny fitsarana marina ireo aza manao fitsarana miangatra aza mizatavan'olona ary aza manao ary aza mahajamba ny masony endry ary mamadika ny teniny marina ny marina dia marina no arahanao mba ho velona ianao ka andovan'ny tany izay omeny Jehovahandriamanitra ao anao aza manangatsao aza manangana hazo ho asera ho anao eo anilan'ny altaran'i Jehovahandriamanitra ao izay ataonao anao ary aza manangatsanga matsampy ho anao fahalan'i Jehovahandriamanitra ao izany ho tahin'ny tompontsika ny ao anatin'izany tenin'Andriamanitra izany dia iroso ao anatin'ny fanazavantsika pasteur Ertena zava-dehibe zay pasteur Tovy eto ampiandohana moa zany pasteur dia misy programme lehibe zay ho tanterahantsika ny sabotsy fahasiviny volana febroary ho avy izao mandritry ny telo herinandro izay hitondrantsika an'ilay fampianarana lehibe tena lehibe sady goavana mahakasika an'le hoe fanambinana sa ozona zay zany nanisany zavatra tena horesana pasteur amin'ity fotoana manomboka amin'ny fahasiviny volana febroary ovy zao ty anaovana délivrance goavana efa nazavaiko teto ombenombeny pasteur ny mahakasika nyty fotoana ity sy ny mahasamy hafa ireo délivrance zay nataotsika nandritry ny taona maro sy ty délivrance indray mandeha ity ny mahasamy hafa azy mialohany verenako amin'ity tenin'Andriamanitra zay mivakitsika teto ity dia tsara moa zany mamakafaka kely zay dia misy ifandraisany kely amin'io ihany momba le fanafahana nataon'Andriamanitra izany ny délivrance hatramin'izay zay nataotsika pasteur dia mivavaka tsika analan'ny olona anaty fantrana mivavaka tsika analan'ny olona anaty famosaviana mivavaka tsika analan'ny olona anaty aretina mivavaka tsika manao délivrance tsika ialan'ny olona ao anatin'ny trosa
zay foana zany ny délivrance hatramin'izay hoe miala ny fanahantrosa miala ny fanahafahantrana miala ny fanahantsatoka miala ny aretina rehetrarehetra miala ny fanelokilehana dia zay reny le vavaka nataontsika ireny pasteur ary sorana ny tompo fa marobe no afaka marobe no sitrana ary marobe no tahin'Andriamanitra nandritran'izay taona maromaro nanaovantsika délivrance izay pasteur atovina rivotra marivony maro ireo zay tena atao hoe afaka tao anatin'ireny délivrance zay natao sy fanafahana vavaka nataontsika ireny tao no afaka tamin'ny trosa tao ny afaka tamin'ny fahantrana aretina famisaviana tsatoka famombana sy ireo karazana ozona zay namatotra ny fiainan'ny olona fa ny mahasamihafa azy zany pasteur manomboka amin'ity sy fahasiviny volana febroary ity dia tsy le zavatra mahazo ny olona fotsiny no afahana tsy le aretina fotsiny no délivrena oroahana tsy le fahantrana fotsiny tsy le fananatsatoka fotsiny fa ny fototra mihitsy ny fototra mihitsy no tapahana satria mako io pasteur zany no mahatonga n'ilay fiainana olona raha mijery zao ohatra ny fiainan'i Jacoba afaka atsika référence foana sy ohatra foana ary rehefa hitatara olona hoe nitahin'Andriamanitra isika pasteur dia mitantara fiainan'i Jacoba foana atsika hoe Jacoba dia niainga tamin'ny tsodrano ny dadany tsodrano ny Isaka ary rehefa niainga i Jacoba nakany amin'ny tranony rafozany na ny izy ty Labana fantatsika tsara ny tantarany hoe nanambady tao izy nanambady ny zanaky Labana dia Lea sy Rahely dia haitsika tsara ny tantarany Jacoba hoe nitahin'Andriamanitra izy niainga tamin'ny zéro izy pasteur niainga tamin'ny tena anankiray fa rehefa niveriny izy ho any amin'ny tanin'ny ray aman-dreniny dia niaraka tamin'ny harem-behivavy niainga tamin'ny toby anankiroa niainga tamin'ny hoe toby anankiroa sy arena be da be izay no tany saitsika rehefa mitory ny tantarany Jacoba tsika tantarantsika amin'le hoe nambin'Andriamanitra Jacoba satria nisy fanambinana tokoa sy ry tam'le izy akakarama am'izay izy andrakarama avy eo amin'ny rafozany dia le hoe namofy an'le hazo popola namofy an'le nataony ofo vandana dia izay ondry sy osy misotro an'le rano ka misy an'in'le tapakazo kely iny dia lasa karama ny Jacoba daholo izy zany lasa maramara le ondry mivoaka sadasada le osy dia lasa hoe nanakarem-behivava i Jacoba zay ny hitatsika amin'ny tantara iny fa tsy zay ihany anefa pasteur fa i Jacoba na dia nisy aza ny fitahin'Andriamanitra dia mbola ny famatotra tamina problème sy korotana matsaravina ny fiainan'i Jacoba zay ny atsika zany rehefa mitantarany iny mpitoroteny rehetra dia le zavatra tsara no hitatsika fa attention fa nisy zavatra ratsy be da be ary problème be da be korotan-tsaina be da be no nahazo an'i Jacoba zany hoe na dia notahin'Andriamanitra ary izy nisy fanambinan'Andriamanitra dia mbola miaroaro tamina ozona ihany ny fiainana satria raha tadidinao tsara pasteur aloha dia voalohany ny vadin'i Jacoba izay tena laitiny i Rahely dia tsy mety niteraka azonao nanana fanana famombana izy nefa io tena iny izy ty tena tiany Jacoba i Rahely faharoa nanana problème teo amin'ny ovina fiarahamonina izy teo amin'ny rafozany azonao izay tena niafara tamina gidagida sa adiny ny afarany izy sy ny rafozany adiny ny afarany tsy mbo saraka madiodio zany izy mianakavy hoe saraka tamin'ny rafozany izy fa niafara tamina ady sy fifanenjehany ady anaky faharoa zay ady akiray fahatelo pasteur rehefa ndeha ody Jacoba ho any amin'ny raha Esora lahany tena gidra ady matsaravina izay nampitebotebo misitsy hoe ho faty sa ho velony Jacoba horingana sany iny ka natonga azy nitolona irery tao amina toerana anankiray izay nitolona irery tamin'Andriamanitra tsy mila intercession intsony izy tsy mila intercession intsony fa tsy maintsy izy no nitolona tao nitolona Jacoba tady idio fa i Jacoba pasteur
dia nifamatotra tamina fanompotsapy na dia tao amin'ny na dia nitahin'andriamanitra ary izy dia nanana problème teo amin'ny niveau famille tsy nalala Jakoba hoe nivadina eny manompo sampy satria rehefa tena nozoloina ny tantara dia nyrafozany dia mpanompo sampy nyrafozany Jakoba mpanompo sampy dia ireo vadiny anankiroa koa dia nanompo sampy pasteur ka dia nisy zavatra ny famafao-be dabe ny fiainan'i Jakoba mara-pahita le fototsy le oziny azonao i Jakoba zany na dia teo ihany aza ny fitahin'Andriamanitra na dia teo aza ny fahasoavana ny raisiny na dia teo le fanambinana sy valibavaka be dabe reny tanytsaintsika reny dia tsy nilozana zavatra olana goavana Jakoba nateo aza le fitahina zay efa nisy teo aminy dia mbola nifamatotra tamina ozona ihany ny fiainan'i Jakoba zany hoe tsy nety afa-po azonao tsy nety tena hoe satisfait tanteraka hoe nahafa-po ny fiainan'i Jakoba nanakarena izy fa nisy zavatra dabe tsy nety ny fiainany nisy zavatra dabe nikorotana jereo amin'ny sanany vavy tokana na olany zalahy dia lasa nanana problème na fanambadiana nefa zanaka vavy tokana idina azanao jerevo ny taranaky Jakoba ny zanalahy fa tsisy filaminana tsy tany am'izay toerana rehetrarehetra zay nalehany pasteur atovo dia niady tamina firenena foana ary saika nefara tamina fahafatesana saika hoe saika tena niady tamina fifaniromana sabatra mihitsy niahy atao anaty korotana izy na dia nisy azy fitahin'Andriamanitra ary tsy vitsy fiainana mpinoatra zany pasteur atovo hoe tsapany izy fanandray an' Jesosy tsapany izy fa efa nivavaka tsapany any izy fa efa nanompo tena ary tsapany fa misy fitahina azonao tsapany fa misy valibavaka fa tsapany koa nefa fa misy zavatra tsy mety milamina eo anivon'ny fiaina tokantranony fatany tsara fa misy vola ao miditra vola fitahin'Andriamanitra pasteur misokatra ny lalana rabola fitahin'Andriamanitra zany afaka nitrosa fitahin'Andriamanitra zany fa misy zavatra tsy milamina amin'ny fiaina tokantranony zanany mikorotana amin'ny fiaina tokantranony zanany fiainam-pitiavany zanany ohatra misy blocage hafahafa zany na am'ireo le zanany rehetrarehetra ohatra misy ady hafahafa zany izy mahatsiaro fa misy fitahin'ny tompo ao aminy fa atao am'le zanany ohatra misy blocage zany atao am'le zanany misy problème zany atao am'le zanany misy miteraka tsy manambady zany azonao izy mahatsiaro fa atram'izay nanomponany tompo dia misy valimbavaka misy fahasoavana tokony hiditra kanefany any amin'ny toeram-piasanany ohatra misy zavatra tsy mety milamina zany pasteur ohatra mikorotana amina directeur mikorotana amina PDG mikorotana any amin'le SGN eo amin'ny toeram-piasanao ohatra nefa izy ohatra mahatsiaro eo nefa mpanompon'Andriamanitra fa misy zavatra ohatra tsy mety tena milamina zany misy zavatra tsy mety tena milamina mahatsiaro ihany izy hoe misy apahany misokatra eo amin'ny fiainany eo amin'ny lalany misy zavatra tena misokatra kanefa ao amin'ny fahasalamany ao misy zavatra ohatra tsy tena milamina zany le fahasalamany reny pasteur no mahatonga antsika manao an'ity fotoana goavana ity le hoe tsy any amin'le délivrance fotsiny any amin'le miala ny fahantrana miala miretina fa any amin'le fototra sinao satria misy fototra rehefa tena zoinao fiainan'i Jakoba dia nisy ozona tsy tapaka tao izay nitazona azy azonao nisy apahana ozona tao izy tsy ndreko tsara tsy hoe voaozona tanteraka Jakoba fa izy nazo tsodrano dia nisy apahany mety ny fiainany fa misy apahany tsy mety azonao nisy party zany hoe teto am'ty teboka ty dia tena nafinaritra be ny fiainan'i Jakoba nisokatra ny lalana nisy fanambinana fa teto am'ty domaine anakiray ty dia tena nikorotana tanteraka mihitsy tao amina domaine na fanambadiana tao amina domaine na tokantrano dia tena hitanao mihitsy hoe nisy zavatra tsy mety milamina safia teo amin'ny domaine le tsy mety milamina io nisy apahana ozona pasteur zay mbola niazona any Jakoba dia namatotra taty amin'ny taranany asa raha azonao zay ary io no vahatsika mahatonga le fiainana kristianina ohatrany hoe misy apahany mety izay tena nazahoany valimbavaka sitrany izy afaka ny aretiny azonao izy tena matanjaka tsara tamin'izy mbola narary dia tsy nahinan-kanina be sakafo fa izy tsy mahinana zao izy tena sitrana tanteraka te hinan-kanina fa ny vola ividianan-kanina ny reny tsy misy
misy karazan'olo oatra zany izy tena sitrany izy tena afaka ny tokantrano lam fanotrosa eo ihany ny fahantrana eo ihany ny blocage eo ihany kanefa izy tena sitrany safio zany pasteur misy apahana ozona ato izay mbola miazona ny tongony izay mahatonga azy tsy tena ara-dalàna ohatrany tsy tena afaka 100% fa afaka amin'ny apahany le aretina afaka le tokantrano lamina fa misy zavatra miazona azy ato ary izay no resantsika manomboka amin'ity 9 février ity iresarina tanteraka lay fototry le ozona zay mbola miazona an'le olona no tapahana pasteur to ozy izy lay filazantsarany matio a toko fa 10 ny andininy fa 10 manao hoe fa izay rehetra tsy nambolen'ny raiko izay ny an-danitra dia ongotana ity fotoana manomboka amin'le 9 ity pasteur dia arak'izay teninao zay hoe ongotana mihitsy lay fototry lay tsy fahombiazan'lay olona fototry lay ozona ary esorona hatramin'ny fakany mihitsy dia matoa zany misy zavatra anankiray raha vana songotana dia misy zavatra ambolena ndray eo zany hoe amboly fototra vaovao manangana zavatra anankiray vaovao ndray dia amin'ny alalan'ile fananganana fototra vaovao iny no hitondra fanambinana ho an'ilay olona zany hoe tsy maintsy misy zavatra ravana aloha dia avy eo ndray a misy zavatra vaovao atsangana ary zay mahatsara le miaino an'le tenin'Andriamanitra mivantana satria ho atoranao zany ny formule sy ny secret ara baiboly mba hanongotana an'ireo fototra ratsy mety efa mpanompon'Andriamanitra ianao mety pasteur mihitsy a hoe manao asan'Andriamanitra ianao dia mandio asan'Andriamanitra io dia avy eo menjera tampoka tsy ahoatsy ahoana dia ianao mandinika hoe zay mihitsy ve le lalana hitondran'ny tompo tsy voatery lalana hitondran'ny tompo le zavatra ohatran'izany fa araka le tenin'ny pasteur eritiana teo hoe lay fototry lay zavatra niorenanao mihitsy a no tsy mety dia anika le izy zany a rehefa mandeha elaela dia menjera dia efa ho 20 taona ty aoriana le mpanompon'Andriamanitra mandiny tena ihany izy miamitombo amin'ny fahamasinana miamitombo amin'ny fahamarinana efa manomboka amin'ny seto mitady arary fo dia nefa ry amin'le fototra sy le fakany etombohan'le izy mihitsy a no misy zavatra tsy normalina dia io no ngotana io pasteur io no esorona io satria raha vao ratsy zany lay fototra dia tsy maintsy menjera foana ny zavatra rehetrarehetra ka io ma tsy pasteur eritiana zay ty le Deoteronomia toko 4 ty raha ho fitinitsiko hoe le resaka dia nanana révélation avy amin'Andriamanitra i Mosesy teto i Mosesy moa efa nazavaintsika hoe ny fotom-pampianaran'ny Mosesy a dia tsy mba mitovy amin'ny fotom-pampianaran'ny olona rehetrarehetra hoe nitovozina tatsy na nitovozina taroa fa Andriamanitra mihitsy no miteny manao hoe zaho sy dia miteny mivantana Mosesy mihitsy zany hoe tsy diso zany ny fampianaran'ny Mosesy fa fampianarana mivantana avy amin'Andriamanitra dia rehefa tonga tao amin'ny tanin'ny Egypta i Mosesy dia izao nanana ny fototra ny orenany Mosesy tao amin'ny satria dia nitazaina tao amin'ny lapan'ny Farao izy zanaka ny zanaka vavin'ny Farao izy mivolazan'ny tenin'Andriamanitra ny toerana nisy Mosesy na dia Hebreo azy izy zany dia zaza natsangana tao dia izao anefa ny zavatra nisy pasteur mba hatonga ny Mosesy anana n'ilay fototra vaovao satria efa hitany hoe zava-doso ty Egyptiana ty dia tsy maintsy niala tao an-tapan'ny Farao izy marina niongotra mihitsy izy niala tao an-tapan'ny Farao dia nitsokana andositra mihitsy izy ary Andriamanitra tsy niteny tamin'ny Mosesy tao amin'ny lapan'ny Farao fa i Mosesy nitsokana ka ny Midiana no niseho tamin'ny roy meny Andriamanitra manao hoe ry Mosesy iseho aminao azao zao ny zavatra ho ataonao dia ny nafinaritra pasteur eritiana teo Andriamanitra nanomboka ny teny tamin'ny Mosesy amin'izay zany hoe ny fialan'ny Mosesy tao anatin'ilay toerana lay fototra feny fahotana no nahatonga n'Andriamanitra ny teny tamin'ny Mosesy tamin'izay fotoana izay dia zareo tsara ny le révélation men'Andriamanitra Mosesy pasteur rehefa niteny tamin'ny Andriamanitra dia tsy miteny ho azy samirery fa nanambara koa Andriamanitra manao hoe ho afahanao reto zanak'Israely reto ianao no irahako anafaka nreto zanak'Israely reto zay andevina andritrany efa 100 taona mahery tao amin'ny tany Egypta dia rehefa nirahan'Andriamanitra Mosesy tamin'ity vanim-potoanany Paska ty no niranirahan'Andriamanitra ny Mosesy tamin'izay fotoana izay inona moa no nahatonga an'Andriamanitra niraka Mosesy satria tsy hamaly vavaka nreto zanak'Israely reto tao amin'ny tany Egypta mihitsy Mosesy tsy
tsy afaka ametraka ny teny fikasana ho an'ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egypta mihitsy Mosesy noho izany tsy maintsy esorina tao reo zanak'Israely de araka le voalazany tenao teo hoe lay faka sy le fototry le Egyptianina mihitsy nongotana aloha de tsy maintsy manangana fototra vaovao mihitsy Andriamanitra mba ahatonga n'lay teny fikasana Andriamanitra mipetraka araka ny tokony ho izy zay ne pasteur tena no manindry le fanazavana ny antonao teo hoe be deabe indrandray kristianina efa mitelo manao hoe za pasteur efa arahako daholo ny sitrapon'Andriamanitra eny manao fafolokarena manao fanatitra efa mifadihanina efa manao an'izao efa ataoko daholo ny zavatra rehetrarehetra de rehefa dinihana tokoa lefa izy hoe jerenao zany ny baiboly hoe lay fototra iorenanao manao ary raha somary idirina lalala kely kokoa azy angamba izy pasteur de hoe lay fototra zay nandraisanao an'lay famonjena lay fototra ara-panahy mihitsy zany satria miaingany foana matsy ny zavatra rehetrarehetra zany pasteur misy olona ohatrany hoe miova fo fa rehefa jerenao io olona io miova fo ity ivelany fa le fototra nandraisany an'le izy mihitsy nefany rehefa jerenao hoe tsy tena mbola ao tsara le olona ary zay no mahatonga le hoe misy mpanompon'Andriamanitra iverimberenana problème io iverimberenana problème roanao le devoly efa tsisy devoly tsony ao anatiny efa tsisy fanaratsy tsony ao anatiny fa any am'lay loharano ny poirany mihitsy zany no anyno somary fakanozona mbola miazona fakan'lay ozona misy fakana ozona mbola miazona de any no problème be zero tsara mihitsy teto rano anafaka Andriamanitra teto am'ty Deoteronomia toko fainambey folo ty tamin'ny vanim-potoanany Paska inanafahana io de za zany milaza aminao pasteur tena hoe nisy toromarika nomen'Andriamanitra mihitsy teo nisy toromarika nomen'Andriamanitra tena hoe lay fototry le fanafahana mihitsy tao nampianariny Mosesy hoe zao no ataonareo amin'ny Exodosy toko 12 zao no ataonareo mamonjy zanak'ondry nareo de asio raha eo amin'ny tolam-baravarany trano sy eo amin'ny totom-baravarany trano de ity raha ty no amatarana fa zanak'Israely nareo de mivoanareo amin'ny fotoana tahaka zao manapa-hevitra zany hoe niakina tamin'ny safidiny zareo reo zany niakina tamin'ny décision tsy raraiavo mihitsy hoe iza ny tena Andriamanitra ny tompony ka raha niala tao amin'ny tany Egypta izy de zao tsy mila ny Andriamanitra ny Egyptianina tsony tsy mila ny Andriamanitra Farao tsony fa mazava tsara tena mazava tsara mihitsy hoe afa Farao de afa Mosesy afa ny Andriamanitra ny Egyptianina de afa ny Andriamanitra ny zanak'Israely afa tena nosaran'Andriamanitra mazava tsara mihitsy fa raha ohatra matsy pasteur io zany no hitako hoe misy zavatra manala sala indraindray misy olona tena ohatrany hoe manompo an'Andriamanitra fa misy apahany eo amin'ny fiainany misy apahany eo amin'ny fiainany mbola miazona ny fakana ozona io zany hoe mbola miaina ao anatin'le fanaony zao tontolo zao de anika tsy tahina Andriamanitra mihitsy de lasa manome tsinan'Andriamanitra de iny le fakana ozona de tsy tapaka iny le fototry le ozona iny misy fotoana misitona le olona miverin-dalana tsikelikely anao le olona ohatrany hoe miverin-dalana tsikelikely reny de le mangatsitsika de aveo tsy hita mivavaka tampoka telo volana enim-bolana heri-taona roa taona de aveo manao retour en force otra mafana fo be tampoka indray de miteny manao za tena fana fo fa za tsy hiverin-dalana tsony de zay no mahatonga an'io hoe lay fototra izay ary de zay le zahantsika tena ho ampianarina ny olona am'ty le 9 manomboka am'le 9 ty hoe hanongotana io lay fototra lay ozona io pasteur tena tamin'ny pasteur iverenako zay tantara zay rehefa hoe ity Deoteronomia toko fahenina amby folo ty moa zany araky ny resana teo de miretsaka momba amin'ny Paska Paska zany tsy inona akory fa fanavotana famonjena raha atao amin'ny testamenta vaovao izy de tena famonjena nataon'i Jesosy mihitsy iverenako kely ange pasteur le tantarany Abrahama i Abrahama ange raha mamaky tsika ny Genesis toko faharoambin'ny folo Genesis toko faharoambin'ny folo tsy hoe nijaly Abrahama tao arana azonao tsy hoe nahantra fadiranovana izy tsy hoe tsy nanako hoaniny tsy hoe tsy mavita azy ny ray aman-dreniny tsy hoe tsy navita azy ny ray aman-dreniny fa olona nanana ny maizy azy ary nitahin'Andriamanitra izy tao fa Andriamanitra rehefa anangana olona ho tahina bebe kokoa tsy ndriky tsara pasteur zay ho tahina bebe kokoa ary ho lasa lavitra kokoa de zao ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Abrahama hoe mela amin'ny taninao amin'ny tranony rainao ao amin'ny tanin'ny havanao de mandehana any amin'ny tany zay sekoly mila mialao mihitsy aloha ianao raha te hitombo bebe kokoa satria araky le teninao zay pasteur tovitra izao efa misy fomba mampanao tao karazana coutume
fomba mampanao, fomba nahazatra, fomba nitezahina, fomba nanalebiazana tao amin'ole tany misy ny ray aman-dreny ry Abrahama io, izay hitan'Andriamanitra mihintsy hoe tsy alasa lavitra ny Abrahama. Azonao raha ohatra ny Andriamanitra hita azy azo nitahina tao foana izy, fa fantatr'Andriamanitra tsy mety aho, tsy ahatongana ho lasa olona lehibe aho, tsy ahatongana ho lasa olona goavana raha mijanonao ianao, fa tsy maintsy miala ao mihitsy ianao aloha, manao karazana détachement tena miala tanteraka. Azonao tena karazana fandosirana mihitsy miala amin'ny fototra izay nitezananao io ianao. Marina de marina ny tena ary tak zany koa teto amin'ity zanak'Israely eto ty ny 370 taona 370 taona ireo zanak'Israely ireo mipetraka tao Egypte, lava be zany taona zany pasteur. Raha ohatra zao tsika malagasy tany am'izany 370 taona zany mety tena mbola vitsivitsy tsika tam'izany angamba, mbola tsy azo refesina akory zany tany amin'ny andron're tany amin'ny 900 taona, tany amin'ny 1600 zany 600 mbola tsy tam'izany angamba mpanjaka mety tsy fantatra akory izy mpanjaka tam'izany mety mbola tsy mbola andro mivazimba angamba tam'izany raha mety rahalambo tsy haiko rahalambo akama tam'izany mety zany fa taty amin'ny 1800 vao nisy an'ry renaponmerina sy reny nalazalaza reny fa 1600 zany mbola tsy tena fantatra zany de jerevinao am'izany pasteur fa tena fahagola tany no efa nitezaina tao anaty fijaliny reo, tezaina tao anaty fanandevozana, kolotsaina fanandevozana nitezana an'ireo e. Azonao efa zatra ny afy tena mpijaliana hoe mifoha amin'ny roa maraina miasa, efa zatra ny karavasina ohatra amin'ny biby, efa tena efa nilasa fiainana ile fanandevozana tao, efa lasa fiainana le fanandevozana tao, efa namaka tsara mihitsy zany, efa namaka tsara ary tsy nalala fiainana ireo zanak'Israely ireo akoatrana fanandevozana. Azonao tsy nalala fiainana hafa ireo akoatrana fanandevozana, de efa nahazo laka tanteraka mihitsy any pasteraka na dia efa ary zany nanisan'ny problème andreo teny an-dalana, efa nafahan Jesosy nafahan'Andriamanitra ireo tao amin'ny tany Egypte, efa libéré tanteraka, efa tena afaka, efa nipitany ranomasina mena, efa niorakoraka, efa nandindy fa aiza le olana jerevy fa teny an-dalana naripak'Andriamanitra tsikelikely, teny an-dalana tena nahita problème. Voalazany soratra masina fa reo le manimanina ny tongolon'ny Egypte ary de nanangan'Andriamanitra mihitsy izy tahaka ny Andriamanitra ny Egyptianina satria hatramin'le Andriamanitra ny Egyptianina zany manimanina le Andriamanitra ny Egyptianina izy na de narovan'Andriamanitra fahagagana be azy. Zay ny problème anjareo voalohany azonao problème nahazo andreo problème na fikomina, azonao problème na fikomina de problème na fivadiana tamin'Andriamanitra de problème na fimonomononana inona moa zay le efa niainany tany e. Azonao zay no mahatonga na hoe na de efa afaka ary izy eritserety efa nahazo tena liberté, efa tena hoe fafana tanteraka, efa tokony falifaly alleluia afaka isika, fa saingy teo foana hoany hoe nisy ozona tsy tapaka tao pasteur, nisy ozona tsy tapaka tao ary zay natonga n'Andriamanitra ny tena tao amin'ity toko fahinina amby folo ty de tena hoe mahatsiarova isa taona, ino moa ny ataon'le fahatsiarovana iverenany sain'ireo zanak'Israely hoe nisy fahagagana nge natao taminay e, mba tsy hanadinony nisy fanafahana, mba tsy hanadinony an'le fanafahana nataon'Andriamanitra taminy, de nasain'Andriamanitra nanao fety isa taona reo pasteur tofo, fa tena hoe rehefa tsy tapaka n'lay fakan'le ozona pasteur de afaka ihany izy, fa afaka tamin'ny apahany, afaka ihany izy fa teny an-dalana teny lasa nisy problème be da be ny forony, nisy problème be da be ny forony de lasa nisy araka le teninao teo nanao Andriamanitra hafa izy, nanao Andriamanitra volamena raha mamaky tsika eny amin'ny Exodus izy iny pasteur, le niny nanamboaran'le ombala volamena iny taiza moa nahazahoany an'iny tany Egypte, io le mbola fakafakan'le tao Egypte mbola tsy tapaka. Azonao le fikomina le nitaray-pahorina, le nitaray-pahorina tamin'ny Mosesy io le hoe aleonao miverina any Egypte, iny le mbola fakafakan'ozona tany Egypte iny pasteur, de inona zavatra nitranga teny an-dalana io de tokony andray fitahina fa soavana sy fahagagana
vo makialoza indray ny hita ny teny an-dalana paster ary zany akamaroa mivavaka am'izao no afahany jesosy te mbola azo fijaliana afaka tamin'ny 5 taona lasa afaka tamin'ny 10 taona lasa na tsy ary fanafana 10 taona lasa zay na tsy ary fanafana 3 taona lasa zay iny orakoraka misaotra jesosy eo afaka tamin'ny fahotana afaka tamin'ny sigara afaka tamin'ny toka afaka tamin'ny fitsangajangana tompo halleluja jerena nefa volana vitsivitsy teoriny tena vitsivitsy teoriny miverina amiletika indray le fiainana inona le antony paster nisy ozona atao zay mbola tarazona ozona mbola miazona an'le olona ity fotoana manomboka amin'ny 9 février ty paster de natao anampivavaka natao anampino izay mbola tazonina ozona ny fiainany azonao tazonina ozona ny fiainany na tsy ary fanafana izy indray mandeha une fois pour toutes izy na tsy ary fanafana hoe misaotra jesosy izy se sentira paster resaka famonjena fanafana hitsapany mihitsy zany fa nisy fanafana voarayany nisy fanasitsanana azony nisy fitahina azony tsapany zany tany amboalohany fa saingy ronefa nanompon'andriamanitra kelikely izy tateorina de niverina savoritaka indray le fiainana azonao niverina savoritaka ao anaty fahantrano savoritaka ao anaty aretina savoritaka ao anaty korotana tokantrano hatramin'izany aza zay nitezana atao anaty fivavahana ny zanany nitezana atao anaty fivavahana ny zanany izao lasa miverin-dalana dolodolo eo zanany satria le antony paster misy fakanozonao izay mbola miazona azy de mieritreritra foana izy amin'ny metsiny andreo zanany amin'ny metsiny ny vadiny nefa ny tena marina paster ity olona mijiry atsika ty mihitsy no misy zavatra mbola mila tapahana hatrany amin'ny fakany azonao ireto taranaky jakoba reto ange paster ka nampalahelo taranaky israely ireo tena hoe raha mijery ny tantaran'izy ireo no araky nambarako tany amboalohany teo a de nahita korotana tany amina fiarahamonina foana reo mandositra sasatry ny mandositra reo zanaky jakoba reo rehefa tena zoina le izy le fakan'le ozona tato am'le hitanao le izy nisoloky an'le fizokiny esao le nandainga teo anatrehany jakoba le hoe esao ihany za ihany ty nangalatra an'le tsodrano riny nge pastera ohatrany hoe zavatra normal na fiverany jakoba reny azony tokoa no le tsodrano fa saingy tamin'ny alatra azony le tsodrano fa tamin'ny tsy fahamarinana de mitondra ozona satria mitaranany reny ary zany na tonga ny jakoba raha tadidinao rehefa iverina ho any amin'ny esaoralany izy iverina any an-tanyrazany izy resisany mitolona tsy mila intercession zany tsy mila intercesseur tsy izy natsapa hoe misy ozona mahazo a misy ozona mamatitra an'reto taranako tena nitolona izy jesosy andriamanitra tsy avelako anao raha tsy tahinao a nitolona manaparainy izy nanapatapaka satria tamin'izy efa saika vonony esaoralany tamin'izy saika ho aripaka esaoralany izy sy reo le zanany miaraka amin'ny zafy keliny miaraka amin'ireo fianakaviana sy mpanomponireo efa miaraka tamina efajatolay esao miaramila efajatolay andeha amono azy fa no le vavaka nataony ny arainy sy le mitapahany tamin'ozona napaka an'le ozona paster le indray alina iny le nao alim-bavaka rery izy mifona tamin'ny tompotompo mifona aminao de tamin'iny ny tompo namindra fo taminy azonao de raha saika amono azy esaoralahany de fa mirapolo hitany ka zay mihitsy ty ataotsika amin'ny manomboka am'ty sabotsy 9 février ty ireo pino ho fitolomany io paster ary za raha manome torohevitra hoe raha afaka mifady hianina anao de mifady hianina fa mahatonga anao izanakao lasa zanakao vavy mikorotana tokantrano reo paster atovy izanakao lasa zanakao vavy tsy mety manambady ireo zanakao lasa zanakao vavy misy ozona io ao aminao le raim-pianakaviana ireo mpianakaviana mihitsy misy zavatra mila tapahana fa raha tsy tapaka le zavatra ao anatinao ao de tsy possible ho afaka ireo zanakao reo ny vola mety miditra paster miasa mety misosa fa atao am'le domaine an'le fitiavana no gejainy le ozina azonao possible zany zavatra any tsy maintsy mitolona ianao ray aman-dreny io manapaka ny fakana ozina io misy ndray ohatra atao am'le domaine an'le fahasalamana milamina efa salamina reo menakavy fa jerenareo zanakao rehetrarehetra bloqué daholo ny asany zanakao la manana maîtrise manana master tout
tsisy nin'inony ny zanakao vavy niaratra avany an-dafo miverina avy any tsisy nin'inony ny zanakao ohatra mba nanana fianarana fa ohatra ny miasa kely enim-bolana de mijanona indray na ianao ary de ohatra ny mahatsapa an'izany hoe nepita tany am'le taranakao le izy miasa kely heritaona anao de nijanona miasa kely rotaona de nijanona de am'izao indray no mijeren'le zanakao de ohatra ny ole mahazo anao taloha io mihitsy ny mahazo an'le zanakao am'izao fotoana izao tatsana karazana blokazy kely zany de nefa ny atao amin'le fahasalamana na remeraka azy fisalama tsara samy mivavaka dahin'andriamanitra fahasalamana fa atao am'le asa misy zavatra miazo io raha mpianakaviana ao aminao mihitsy mila vahana satria izy ao amin'ny jakoba mihitsy paster azonao na tonga andreto fandringanana saika anjony tarana andreto de le ozina tao amin'ny jakoba mihitsy izy io ka tsy maintsy tapahana any amin'ny fotony ary zay no mahatonga nyteran'reto ray aman-drendreto hoe indraindray le resaka tsy any amin'ny zanakao fa ao aminao misy zavatra mila tolomana de mila tapahana hatrany amin'ny fakany asa raha mazava zany paster ohatrohatra an'izany zany lay zavatra misy atao anatin'ny baiboly ny raha tadiditsika tsara lay tantarany jakoba io paster rehefa lainy tolona mandra-parain'ny andro jakoba de resy lahatra am'izay andriamanitra hoe tsy atao hoe jakoba tsony ny anaranao fa israely tsy hoe adino le anarana hoe jakoba fa lay anarana israely zany a no manam-pirofo fa nanangana fototra vaovao mihitsy a i andriamanitra tamin'ny fiainan'i jakoba rava lay fototra lay hoe olona fetsifetsy izy taranaka ny mpanompo sampy izy taranaka ny olona tsy mandeha mahitsy teo anatrehan'andriamanitra izy de nanangana fototra vaovao andriamanitra tamin'ny fiainan'ny jakoba raha ohatra azy le somary jery kely tsika taty amin'ny tantaran'ny filazantsara de na de ireo apôstôliny jesosy reo rany de tahaka zany satria raha tadiditsika tsara ny tantaran'ny apôstôly a de nandritra ny telo taona sy tapany reo no miaraka tamin'i jesosy fa nisy vanim-potoana rehefa teo apototry ny hanomboana an' jesosy tamin'ny azy fijaliana de i petera zay lohan'ny apôstôly mihitsy no nandahan' jesosy voalohany le antony a de nisy fototra mbola tena tsy arak'le tenao teo mbola tsy tapaka mihitsy to ny misy vanim-potoana ry petera sy jaona sy jakoba nanjono tsy nahazona de karapapaka anankiray azy lay antony de zao tsy nandeha mihitsy ny aferany zalany business ny zarasany fandarana nataony a satria tany am'lay fototra mihitsy nanana olana zany a pasteur ertina ary dia nanomboka teo rehefa tonga saina ry zareo de nafantatra hoe misy zavatra tsy normalny ty misy zavatra tsy normalna de raha tadiditsika tsara rehefa voaomby teo amin'ny azy fijaliana jesosy kristy satria mariana foana moa zany paster fa ny lalana anankiray anisany zay nanafahana n'lay ozina nanapatapaka n'lay ozina de jesosy kristy tompony miantona teo ambony azy fijaliana araka ny tenin'andriamanitra manao hoe fa voaozina zay rehetrarehetra miantona amin'ny azo de teo nanomboka nanangana fototra vaovao reo apôstôly reo de raha mamaky ny tantarany bokyny ny asan'ny apôstôly tsika tsy olana tamin'ny petera zany a tsy olana taminy zany resaka vola zany resaka fanasitranany zany ny tanindinto ny petera fotsiny nialoko etrereto zany hoe ny aloko atsika mety tsisy ilana azy rehefa mandeha ny andalana atsika hoe io nialoko fa nialoko ry petera tamin'izany fotoana zany de afaka nanasitrana olona nanangana ny malemy satria zay le hoe niainga tamin'ilay fototra vaovao i petera talohan'ny azy fijaliana izy mbola marina fampanopin'andriamanitra izy fa lay ozona vany am'lay ray aman-dreny niteraka azy mbola hita ihany le somary fetsifetsy kely madinidinika de hita am'le tsy fahombiazana de mandroka démonie fa tsy maroka démonie de manasitrana marary fa tsisy marary sitra vo maika marary aza le olona tamin'izany fotoana zany fa rehefa mitsangana tamin'ny maty jesosy a ka nampianatra azy indriamanty ka nirotsaka ny fanahy masina de inona ny zavatra nitranga fahombiazana be ny tao arinan'io ary nanomboka ny seho am'izay le tena fifoazam-panahy ary zany fitahiny zany a tena tsy hitanao zay anaovana an'izany fa tena hoe tahaka ny loha rano tsy mety ritra mihitsy le fitahina ary zay moa nanambarantsika paster hoe horavana mihitsy aloha le faka teo aloha lay fototra le problème anao lay fototra le ozona teo amin'ny fiainanao de anangana fototra fanorenana vaovao mihitsy mba hafahana hitahin'andriamanitra indray a ny fiainan'lay olona satria be lehibe ny kristianina diso fanantenana am'ty fivavahany ty mivavaka nefa diso fanantenana
hoe efa tary nytety fiangonana tary zay efa nanompo an'andriamanitra tary zay izany tsy efa nametra tanàna taminay efa nytomponay jesosy maty zoma efa nanompo an'le maty lakamisy zay efa nytomponay le maty larobe efa nataonao daholo ty rehetrarehetra ty efa nytomponay jesosy efa nytomponay jesosy efa nampiasaina ny menaka ny rano ny sira efa natsony Yesoa Yahosoa Jeso fa tsy hita ihany zay marina le antony raha lasana bavy de tsotra araky le fanazavana efa nentina teo hoe ato am'lay fototra Andriamanitra raha ohatra ka hitan'le zanak'Israely de nesorona mihitsy aloha tao amin'ny tany Egypta mba hanaovan'Andriamanitra fanekena vaovao hanaovan'Andriamanitra fototra vaovao nefa na de zany aza araky le fanazavana teo pastera hoe na de teny andarana ara zareo de hita ihany hoe mbola nisy fakany le izy hitanao am'le toetsaina zany any amin'ny sainy mihitsy hoe misy amin'olondreo mbola manimanina ny Egypta zany hoe any amin'ny sainy zany mbola voaozona de tia mierikerika maka ny Egypta foana de ozy Andriamanitra farany manao hoe zao no atao ho aringana daholo reo lehilahy rehetrarehetra zay nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta de reo zaza tsy manatsiny mbola tsy mahay manota tsy manana an'ilay culture egyptianina lay fomba mampanao tany egyptianina tsy manana an'ilay nationalité tany Egypta ireo no andovan'ny tany Kanana reo nangana fototra vaovao fa ireto le manana kolotsaina egyptianina fotom-pisainany egyptianina fomba mampanao egyptianina mitaizany zanany ho amin'ny fomba egyptianina reto ho aringana mihitsy reo aloha de fototra vaovao no atsangana fotom-pisainana vaovao no atsangana zany hoe ity zavatra ho ataontsika ity zany pastera de zao misy toepo vaovao atsangana misy fotom-pisainana vaovao atsangana hoe ahoana zany fotom-pisainana ny olona tahin'Andriamanitra zany misy fomba entina manompo an'Andriamanitra amin'ny fomba ara-baiboly fototra vaovao ho atsangana mihitsy mba tonga atsika tena hoe tena ho tahin'Andriamanitra satria araka ny teniko teo misy olona ne manompo zao ny amataranao fa mbola tena tsy ao mihitsy ianao mbola tena ao aminao mihitsy lay ozina reto misy fambara vitsivitsy reto mikorotandava ny fonao tebotebo lava ao anatin'ny fo faky vina lava fisetona lava fikorotanana ao anatin'ny saina zany hoe ny sainao mikorotana manomboka verevitra ianao manomboka tsy hitanao tsony zay lalaka le fa tena mihidy daholo ny lalana rehetra nefa ianao mpivoavaka de aza mialokaloka ho an'le hoe zao ny lalana hitondran'ny tompo fa nara izy io any am'le fototra le fiainana am'le fototra mihitsy zany no misy zavatra mbola mila ravana misy faka mbola maniry eo de io no mahatonga an'ile fahaverezakevitra io io no mahatonga ny fiainanao mitotongana anatampoka io io no mahatonga ny fonao tsy normal tena tsy normal fa tebotebo lava nefa ianao mpanompon'Andriamanitra de reny zavatra reny no ongotana de ndratretsika mpanompon'Andriamanitra mafana fo be nefa tsy mitsahatra miady movady mikorotandava feny fahorina ao anaty tokantrano tsy mba misy filaminana tsy mba misy fiadanam-po tsy mba misy fitsarana mihitsy de arak'ilay fanazavana efa nentina teo hoe bloqué daholo ny arabola bloqué ny asa efa mba nijoro avymbele hoe tahin'Andriamanitra de io fa voarokandray de tsy hita hoe hoaizany tany alefa de eo amin'ny fahafahambaraka am'izao fotoana zao misy fototra ao zay ny andohany io zavatra io ny atao hoe ozona ary tsy avelany io iadana sy ho sambatra ianao raha tsy manana fanetretena ny ho afaka raha tsy manana fanetretena tena hoe hanompo an'Andriamanitra hoe ahoana ny fomba hanafanana io pasteur de tafafahambaraka mandrak'izay le olona de nefa rany ane mety hamoizana ny famonjena mihitsy aza hoe overy mihitsy le olona rehefa elany elaka tsy afaka le izy pasteur ertena zay izy io pasteur melohany amara-pirantsika am'raha laza na ireo le karazana pasteur sy mpanompon'Andriamanitra mpitoroteny tsy mahomby reny pasteur efa hoe tena mifonsa mafy ianao de miezaka mafy ianao de manao zay azo atao ianao fitoriana filazany tsara nefa tsy mahomby misy fototra mbola miazona anao pasteur misy ozona mbola miazona azy ao misy fakan'ozona mbola miazo mety tsy mihinao an'izany ianao fa zany ny marina ry Jakoba tratran'izany ry Abrahama amin'ny manaraka manko mbola izy hoentsika lalina mihitsy pasteur io tantaran'ny Abrahama io fa i Abrahama ane misy zavatra mbola namatotra azy hatramin'ny namatotra ny taranany tanao namatotra ny taranany le fijangajangana taty amin'ny Agara nipitatra taty amin'ny taranany io ary reny le fakanozony reny tsy maintsy tena tapahana tanteraka mihitsy reny ka tsy fahafantarana pasteur an'izany mahatonga azy bloqué tanteraka mino fa ao anatin'ny fanaovantsika analyse fandalinana tanteraka ny
tenin'andriamanitra ty pasteur dia andray lesona ireto olo reto ary andray fampianarana ary noko fa ho tafavoaka izy ao anatin'izay rehetrarehetra fa andolo tsika hivavaka hisaotra ny tompo noho izay fampianarana izay misaotra indrindra tompo fa dia andriamanitra lehibe sy mahagaga ianao natateraka izay fampianarana zay zay izay nianaranay lalina tsy nijery fotsiny ny fitahina izay nomenao ny abrahama sy ry jakobo zay androany fa nijery kosany hoe inona ndray mbola mba miazona nyreny olona ireny ka tsy nahafahany tena naompy satria nary mosesy ara tompo de misy zavatra zay namatosazy tao anatin'izay manatena raiky fa ireto vahoaka reto dia nisokatra ny sainy ary nalala fa mahatonga azy tsy mety tena mahomby io mahatonga azy ohatrany tsy mety tena mahafapo io nefa ny teninao de milaza hoe raha ny zanaka anao anafaka anareo de ho afaka tokoa ianareo jerena nefa tompo misy domaine na sasatsasany zay tena mba milamina nefa misy domaine sasatsasany amin'ny fiainanay zay tena tsy tafavoaka mihitsy satria ny antony mbola misy zavatra miazona araky ny teninao teo manatena fa izay fampianarana zay de nanokatra ny saina sy ny fonay ahafahanay ho afaka tanteraka araky ny efa nampanantenanao misaora jesosy io amen zay zany pasteur ny amin'iny resaka iny fa de tsindrina tsara moa zany izy ty pasteur fa ny fahasiviny volana sabotsy fahasiviny volana febroary no anomboka ity délivrance any fotony fanapahana ireo izy ty zany tsy natao hoan'ny mpanota fotsiny fa ho an'ireo mpivavaka mahatsiaro an'izay hoe misy sehatra izay hitahin'andriamanitra azy ary tena misy fanambinana am'roborobe fa misy sehatra izay tena manidiny lalany mihitsy ary mbola mamatotra azy de io mihitsy no vahana tanteraka satria ny baiboly tsy hoe tao amina sehatra ray ihany nanafahan jesosy atsika fa nozy hoe raha ny zanaka anao anafaka de nozy izy afaka tokoa tsy nidika zany afaka tokoa zany de hoe afaka 100% fa tsy hoe amina sehatra fanambadiana afaka fa sehatra arabola mihidy sehatra ara-pakalamana sitrana fa sehatra rindray mihidy tsy zany le izy fa hovahana any amina sehatra zay mamatotra anao de enao no mahalalany hoe inona no oziny avy any amin'ireo karazana ray amandreny be tany aloha ny antécédent-nao tany aloha izay mbola mamaka anao ary mbola mamatotra anao hovahana zay pasteur tofy matomo misy ny fanentanana pasteur tsy de fombatsika loatra le manentana fotoam-bavaka io eto amin'ity fandarana ity fa zava-dehibe loatra io fotoana manomboka am'le 9 zany ary tena nasanantsika mpanompon'andriamanitra tsika pino zay ndraindray omezan'ny olona alan'ny olona baraka satria hoe mpivavaka mahantra velona mpivavaka mitabe taraina lava mampalahelo kely de tena manasanao zay fa misy fototra tena oravana faka tena oravana mihitsy de ahafahana mamboly zavatra vaovao mba hitahin'andriamanitra atsika na fiangonana izy ianao na fiangonana izy tsy mitaonanao akory zay hoe mifondraty fa fotoana mandalo ihany io de ho hitanao ny vokatra zay zavatra izay ka na de ataoko hoe pasteur azy ianao na mpanompon'andriamanitra mpitondra fiangonana na mpanao asan'andriamanitra hitanao hoe ohatrany tsy misy fahombiazana firy mihitsy tatoato fa ny asimba ny apotika nefa ianao mangetaeta de asaina manokana ianao tompoko fa manana anjarany am'zany ianao samotahin'andriamanitra indrindra veloma tompoko manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo fampianarana baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny apokalypsy ianarana ny famakafakana ny tenin'andriamanitra ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany izay arahinao eto amin'ity fahita lavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao ny raina ny atoandro ary ny alina manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo fandarana manokana izay tontosaina sy atodotry ny pasteur Rankiary Malala Hertina Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony manasantsika rehetra tompoko